Riava-malala tsy mitsatra ny miarahaba antsika menakavy manaraka n'izao fandarana izao ny tenanay. Andriamanitra no nanome antsika aina sy fofinaina ary tsy tokony ilaza asika manao hoe zany tsy maintsy velona androany dia milaza ohatrany misy fireriana fa isaky ny andro anankiray izay miseho isaky ny masoandro miposaka eo amin'ny fiainantsika dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra avokoa izany. Koa dia raintsika ny anarany ary isaorantsika izy satria Andriamanitra be fitiavana mbola manome antsika tombonandro fiainana. Ka tonga eto isika andray fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha hiara hivavaka isika. Ray malalo, mangataka anao zahay ankehitriny mba hanome anay ny fananao masina, azahoanay mahazo ary indrindra anana fo izay ampiatra an'izao fampianarana izao eo amin'ny fiainanay. Apetrakay eo am-pelantananao zany fitalahoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riava-malala, nandritra ny fotoana fohifohy izay teo amin'ireo andro teo alohany izay afaka nanaraka an'izany dia nandinika isika ny amin'ny mazava-dehibe ny fankatiavana. Nandinika isika ny mazava-dehibe ny fitiavana. Zava-dehibe izany amin'ny Kristy. Nasehontsika izany ny fampianarana farany. Raha ny aloha-ndrindra ny azo fijaliana izy. Raha ny aloha-ndrindra, teo aloha-ndrindra ny samborana azy, nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana, ny fitiavana nondresany. Ary ny vavaka izay nataony, ny vavaka dia vavaka atonga ny kristiana mba iray, atonga antsika mba hifankaty. Ary ny anarantsika tamin'ny lasa ihany koa ny amin'ny fampianarana voalohany izay nataony dia ny fampianarana izay nataony teo amin'ny tamin'ny tendrombohitra. Nasehony tamin'izany ihany koa ny fitiavana. Mbola hotoizantsika izany ankehitriny amin'ity androany ity ny amin'ny hoe asehony ny mazava-dehibe an'izany. Ka andalateny izay mahazatra antsika, izay no dinina. Tsinona zany fa ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Ny vavaka nampianarin'ny Tompo dia ao amin'ny toriteny teo an-tendrombohitra. Anisan'ny toriteny izay nataony voalohany tamin'izy nanomboka ny asa fanompoana ampabe maso dia nampianatra an'io izy. Dia amin'ny vavaka izay nampianariny io mirakitra fampianarana sarobidy. Lazainy amin'ny toko fahenina, amin'ny Matthieu toko fahenina ary ny andininy fahasivy dia milaza izy manao hoe ko amin'izany mivavah toy izao ianareo rainay izany an-danitra, ho amasinane ny anaranao. Dia tohizana le izy. Dia amin'ny andininy faha-12 dia ampidiriny ray ny mazava-dehibe ny fankatiavana. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mamelany elokay tahaka ny hamelanay ve ny lazainy? Tsy ry havana. Tahaka ny namelanay. Izany hoe tamin'ny lasa izany. Raha manao an'izany vavaka izany isika dia tokony afaka ilaza manao hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Dia mbola mahafisiny le izy, sao dia tsy mazava loatra amintsika. Andininy faha-14 sy ny faha-15 dia zao ny fanambarana. Fa raha mamela ny fadison'ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra. Zany hoe ity famelana ity zany dia fepetra mihitsy ny azahoantsika famelan-keloko. Da ndray ohatra ny raisina tsy dia manahoana loatra le izy. Fa hay ity famelana ity, ity famelana sy fankatiavana ity dia fepetra ho fenona mba tonga ny elontsika ho voavela. Dia mbola mafisiny zany amin'ny andininy faha-15. Jesosy dia tiany mihitsy ny fampianarana mba hazava indrindra ny zavatra ohatrany hoe sarotra tahaka an'izao heverina hoe moramora nefa tsy ampiarina dia mbola mafisiny le izy amin'ny andininy faha-17.
fa raha tsy mamela ny fahadisoan'olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ataoko angamba fa mazava zany resaka zany. Ny tiany Jesosy ambara dia zao hoe oka mihitsy izy ty azava fa izao raha ohatra ianareo tsy vonona ny hamela ny heloko ny hafa zay nanao fahadisoana taminareo raha mbola ahitana lolom-pona dia atao hoe manana ny marina aza isika dia zao tsy hamela anareo koa Andriamanitra. Ary lazainy zany any amin'ny fanoharana ny amin'ilay mpanompo nananantrosa izay navelan'ilay tompony dia aveo nisy mpanompo mpiara-manompo aminy nanantrosa taminy dia tsy navelany dia naverina tany an-tranomaizina izy. Jesosy dia milaza manao hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Fepetra zay takiana izany. Ka raha alohan'ny anaovantsika ny vavaka nampianarin'ny tompo zany dia tokony hieritreritra isika. Tsy hoe atao tsenjery fotsiny fa tokony hiainana zany. Ary io 2:12 dia mazava mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay meloko taminay. Raha ohatra zany tsika tsy vonona ny hamela ny heloko ny hafa dia ataontsika ahoana moa zany ny anao an'izany vavaka izany? Fiatsaram-belatsiana tsy filazana ny mariny zany hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay nefa tsy namela dia manao fahadisoana eo anatren'Andriamanitra zany, milaza zavatra tsy mariny zany. Fa ny olona zay efa namela ny heloko ny hafa ihany no afaka miteny an'izany. Manao hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay ny heloko ireo zay nanao fahadisoana taminay. Mivavaka nampianarin'ny tompo zay atao matetika. Riavana. Aokare mba ho raisitsika ho zava-dehibe zany. I John, apôstôly John dia nanatrika n'io fampianarana io izy ary nanoratra ny epistily izy taty-oriana dia nampidiriny izany fampianarana izany ao amin'ny Jaona 1:4. Ao amin'ny Jaona 1:4 ny andininy 20 sy ny andininy 120. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalany izay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany dia mafisiny. Ary zao ny didy efa azosika taminy. Didy zany izy ty. Tsy sosikevitra, zao ny didy izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalany koa. I tsy manao hoe mba manosikevitra aminareo raha azo atao tompoko. Fa ozy hoe didy tsy maintsy. Ny olona zay efa nanolo-tena ho an'Andriamanitra dia zao efa lasa tsy maintsy aminy izy. Fa raha ohatra ka tsy tiany rahalahy isika dia lazainy eto hoe mpandainga. Mandainga eo anatren'Andriamanitra. Satria tsy azo eritreretina araka izany fanambarana izany. Tsy azo eritreretina zany hoe hoy ny apôstôly John izay niainy ny fampianaran'i Jesosy. Tsy azo eritreretina zany hoe ianao tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahinao. Tsy mety amin'Andriamanitra. Zay foana ny lazain'i Jesosy. Raha tsy mamela ny heloko ny namanareo ianareo dia tsy avela koa. Raha tia ianareo nefa mankahala ny rahalanareo dia mpandainga. Resy lahatra ry hava-malala. Fa raha ohatra ka mazava sy ekena ity fampianarana ity dia iova ny fiainantsika. Miova ny ao an-tokantrano. Mifandray ny mpivady, ny mpianakavy, kristianina io, zanak'Andriamanitra io, dia mahatsiaro manao hoe tsy maintsy mifankatia, tsy maintsy mifamela noho ny fitiavana an' Jesosy. Mankatoa azy dia zao milamina. Raha misy ny tady hifanditra dia mahatsiaro hoe zange zanak'Andriamanitra.
raha misy tady tsy famela za kosa aloha de tsy mba mamela an'iny mihitsy mafy zay zavatra nataony tamiko zay za ve de amela azy ataoko malala ny anarako tsy misy an'izay satria fantatra fa Jesosy efa nampianatra ny amin'ny hoe isika de tsy maintsy mifankadididy mifankaty amin'ny sosikevitra raha lasa sy anabavy sosikevitra ry hava-malala ny hoe fifankatiavana fa didin'Andriamanitra tsy maintsy tsy hoe anterisetra fa vokatry ny fitiavantsika n'Andriamanitra raha tsy ahy ianareo de hitandrina ny didiko de mankatoa izany didy izany ry havana andeha re anaovantsika fanandramana zany mba hiainana mangataka amin'ny tompo isika mba ahazo an'izany ka le vavaka nampianariny fotsiny de fa mandresy lahatra antsika rehetra ny amin'ny hoe mamelany heliko ahy tahaka ny namelanay zay meliko taminay raha mpiariny kristianina fotsiny ny vavaka nampianariny tompo dia miena de miena ny disadisa ny fankahalana satria samy manao ny vavaka nampianariny tompo avokoa ataotsika ny vavaka nampianariny tompo de lasa miventy ny kristianina ndraindray tsy eritreretina io antininy 12 zay manao hoe mamelany heliko ahy tahaka ny namelanay zay meliko taminay ndraindray adino fa tsy azo eritreretina tsy mety miaraka ny fankahalana ny hafa sy ny fitiavana an'Andriamanitra mazava zany ina moa no antony resan'i Jesosy am'izany fantany fa io fisarana io no ampiasain'ny devoly anapotena-tsika atonga ny taranak'olombelona alemy satria rehefa misaraka na ny Paolo aza de manao hoe zay misaraka dia fasika ary zay mikambana kosa dia vato ny firaisan-tsaina ka ilaitsika io zany no tonga atsika hatanjaka ao amin'ny tompo ilaitsika izany izay dia efa misionera tany Afrika ary any Afrika any ny liona dia tsy hoe zavatra hita eo amin'ny boky fa hita maso ny mireny toerana misy fahitana azy de makany de mba mandinika ny amin'ny fiainan'ny liona reny liona reny mazava ho azy fa zao rehefa voky izy de lasa tsy manao ninina tsisy zavatra atahorana ny aminy fa rehefa nona de eo izy ny manao ny fomba rehetrarehetra ka zao rehefa nona izy de mandeha miasa de raha mahita ohatra hoe tsy mahita izy raha mahita ataontsika hoe olona na biby anankiray hitany moraminy manafika an'iny ndraindray izy tsy mahita fa tsy andiana biby ohatrany hoe impala zany ny tena misy any impala io mandeha mafy de andian'io no hitany kanefa izy te hihinana izy efa nona fa izao ny liona tsy afaka mijery zavatra maro miaraka fa tsy maintsy mifantoka izy de efa fantatry reo biby reo zany reo zavatra reo toy ny biby disy sisa reo fa zany ny liona de miaraka eo izy mivondronao izy de tsy hitany liona zay atao eo izy zany tsy hitany zay atao jerena ny ato de ohatrany sanganeny izy de zao no ataony vo maika mierona mafy de mafy izy mampatahotra eo izy akekeziny de mierona mafy de mafy izy de misy anankiray izay matahotra ohatra de miala amin'ny andiany de zay adinony le andiny ato fa ino ny azo ny fantohany de ino ny enjeny de tratrany de laniny rehefa misaraka isika ka tsy miray de mora am'ilay liona ny fahavalotsika de toy ny liona mierona izay anafika atsika ka ilaitsika ny mifankaty mifampahery mifampandroso mba tonga atsika andresy ny fahavalo zany no antony tiavana lazany Jesosy ny hoe moka ifankaty mba azaonareo mifampahery eo koa le hoe ho any an-danitrsika ary ny filamatry ny lanitra de fitiavana ataotsika ahoana moa hitondra fankahalana any
tsy maintsy etsika dia efa mianatra an'izany kanefa mila hery zany zavatra zany, mila ny fanampian'Andriamanitra. Ka ahoana no azahoantsika n'izany fitiavana izany? Izany no dinitsika manaraka. Ny amin'ny ahoana moa fa amin'izao aloha dia andehantsika hivavaka, angataka ny tompo ahatonga antsika anana an'izany fitiavana izany. Hiara hivavaka isika. Ray malalo, mba omeo anay izany fitiavana izany, ary omeo anay ihany koa izany fankatiavana izany. Ka mpio zahay mba akatakanao Jesosy, ka ny fiainanay dia fiainana feno fitiavana amin'ny anarany